Tomonao antsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika amin'izao alahady maraina faharoa ny volana Jona taona 2024 eto amin'ny fandarana Logos toriteny alahady maraina izao. Ivavaka isika mialoha ny andrenesantsika ny afatra. Misaotra anao zay Jesosy eo fa nofoazonao indray tamin'ity maraina ity ka hoentinao mitanila amin'izao toerana masina izao. Handrenesanay ny feonao. Mangataka anao zay fanahy masina ialoha lalana any am-pon'ny olona mba handraisan'ny olona zany afatra zany ary ianao koa no hanindry ny molotro tahaka nataonao tamin'ny Jeremia mpaminany. Mitenena indray fa miandry sy mangetaheta anao zahay. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny afatra amin'ity maraina ity dia araka izay hitantsika amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Hebreo toko 7 ny andininy 112 ka hatramin'ny andininy 115. Hebreo toko 7 ny andininy 112 ka hatramin'ny andininy 115. Novako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Ary tsy mba nitondra ny rano osilahy sy ny rano zanak'omby izy, fa ny rano tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny rano osilahy sy ny rano ombilahy ary ny laven'ny batotromby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika, fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'ilay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba hahazoany izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Amen. Aty amin'ny firenena misy anay moa zany dia misy fandarana isaky ny alahady maraina lamesa satria tany katolika ty tany ity ty misy anay ity, dia misy messe télévisée aty Belzika isaky ny alahady maraina. Dia tao anatin'izay fotoana zay misy vakiteny satria ao anatin'ny lamesa moa dia misy ny vakiteny ny soratra masina. Dia taorinan'io fandaharana direkta ny lamesa nataon'ny katolika io dia nisy mpanao politika anankiray izay nasaina nanao débat taorinan'io fandaharana io no nanao fanamariana hoe na dia tsy misy fandraisany amin'ilay lamesa teo izy zay ny zavatra zay resantsika eto amin'ity débat ity dia misy zavatra tsy arotro zay tiako lazaina aminareo mpanaraka izao débat zao. Dia nantany ilay mpanao gazety hoe inona tompoko, dia tafitohina loatra aho izy ary tsy ekeko mihitsy hoe amin'izao vanim-potoana efa taonjato fa 120 zao mbola sain'ny sasany izy mamaky texte, satria ny texte vakina tandrify tamin'izay alahady zay dia ny resaka ny amin'ny hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Amin'ny teny malagasy matsy zay somary maivamaivana, fa amin'ny teny frantsay izy hoe épouse soyez soumis à vos maris. De le soumission mihitsy izy tsy ekeko, zay ny tenen'ilay mpanao politika. Ahoana izy amin'izao androny efa androny mazava zao mbola misy ambony sy ambany amin'ny resaka zony vehivavy io zany miraleta, ko nahoana no milaza fa texte masina nefa dia mbola mampietry ny voninahitry ny vehivavy izy zany texte zany, ka tsy azo atao ny milaza zavatra toy izany amina chaîne publique ary tsy azo lazaina amin'ny toerana publique intsony ny zavatra ohatr'izany satria manohitohina ny zon'ny vehivavy. Zay ny ten'ilay mpanao politika. Tsara marihana fa tamin'ny fotoana io dia vanim-potoana mialohan'ny fifidianana taty aminay, ary atya
ny fifidianana zany a dia moindre chose de azahoanao vato na koa moindre chose averany vatonao de nararotiny zany io tsy fantatra raha tena conviction personnel any tokoa na nararotiny mba azahoana ny fon'ireo féministe tam'izay fotoana zay fa tsy any ny resaka tika tongavana fa ny tika tongavana de zao hoe tsy zaka ny sofina am'izao andro zao tsono zy izy ny texte sasasasana amy soratra masina fa mila adaptena zany io no zavatra tiako isairena saitsika androany manina miteny an'zany miteny an'zany hoe satria ny texte zay tandrify atsika eto ity koa dia azo lazaina hoe texte tsy de mahafinaritra ny sofin'ny olona moderne am'izao taona 420 zao ny mbola iresaka hoe fanatitra raha fanavotana famelan-keloka efa tsy zantsony no masarika ny sofin'ny olona ho an'lay mpanao politika zao mana fotoana azy zany ho an'ny olona mandroso any koa de hoe baribara zany teny hoe fanatitra nahoana no tsy maintsy misy fanatitra nahoana tsy maintsy misy maty nahoana tsy maintsy misy raha latsaka toetsaina baribara zany ray zay ao koa na o nivony tontolon'ny fiangonana anaty kristianina de zao efa tsy toriana firintsony mba tsy lazaiko hoe loatra ny amin'ny atao hoe ny lalam-pamonjena na ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny azo fijenena fa efa zavatra hafa zao ny toriana raha matsikaritry nareo mijery amin'ny YouTube na Facebook na any amin'ny fiangonana misy anareo a inona ny karazana toriteny inona ny fampianarana mahaliana ny olona de ny fampianarana morona bebe kokoa any amin'ny fivoizana ny atao hoe développement personnel fa lokoina Jesosy fotsiny inona ny mahasarika ny olona kokoa dia any amin'ny resaka coaching fa lokoina azy Jesosy fotsiny miaraka amin'ny verset biblique fa ny hoe hitory indray an'izany hoe Jesosy maty amin'ny fijenena fanatitra zany efa fantatry zany dadapasy efa folo za mbola zazakely de zany foana natao drindrangilo taminay ka tsy manana zavatra hafa lazaina koatra zany ve ianareo tiako tenenina hoe mbola mahasarika ny sofin'ny olona ve mandre texte ohatran'izao Hébreu 7 zao de ho iaho hoe dans les 3 cas dia tsy mahazo koty tsony zao zavatra resazy io kanefa eo indrindra no tiako atongavana hoe mety choqué ny olona amin'ny tany mandroso na ny olona fa milaza azy ho mandroso ny izany zavatra ho resako eto zany manaraka an'izay misy vehivavy mpampianatra sekoly lahady tsy diko tsara mpampianatra sekoly lahady niady hevitra tamiko hoe za pastora ozy izy de manana problema mihitsy a isaky ny tonga ny alohan'ny pasika ka mampianatra sekoly lahady reo ankizy ireo dia ampianatra mikasika ny amin'ny ny fahafatesan'i Jesosy ina ho any problemanao isaky ny ampianatra an'io sarotra ho azy izy hoe sao de mbola tsy tandrify any zazakely anankiray 20 taona 10 taona na latsaky zay ny resahana zany satria mahery violent loatra le hoe Jesosy ny vonoina Jesosy ny kapohina de le mampiseho sary Jesosy ny jaly maratra be izy sy le mitantara ny fijaliana izy ohatra ny tsy tandrify amin'ny saina zaza mbola vo tsy ampy taona ka sao de lasa mandratra azy na zaho izy tsy alaizy mizara le izy ka fadisoko ve ozy izy no mandingana an'io parti io na io chapitre io rehefa mampianatra sekoly lahady tanareo fa na isika samytsika atao anatiny koa raha sahirana gene anecdote faefatra misy atika tongavana asa mahatonga manao zany introduction zany de ity misy toerana anankiray any Amerika any a fiangonana kristianina mpiangona anankiray nametraka fitoriana tany amin'ny tribonaly nitory ilay pastera zay nitory teny hoe satria zavatra torian'ilay pastera io de amy resaka fahotana sy ny resaka famelan-keloka sy ny sisy dia tafitohina ilay ranga de nitoriny io pastera io tany amin'ny tribonaly hoe ny tsy tokony ampiasainao tsony ozy izy le voambolanao hoe péché le mot péché tsy tokony ho tonononao tsony fa lasa agression morale zany ozy izy aminay ka lasa miculpabiliser anay ianao ary atya dia ny agression morale dia azo itoriana olona any amin'ny tribonaly satria mitovy amin'ny atao hoe agression physique de niakatra tribonaly le pastera
nytoy an'le tantara moa tsy fantatro fa tiako atongavana amitsika de zao hoe izao texte na izao resaka mony amin'ny hoe ny rany Kristy, ny fahafatesany Jesosy, ny fanatitra nataony zao amin'ny an-daniny de sady efa tsy mahasarika ny sofon'ny mpiango mpivavaka intsony fa hoe zay zavatra hafa no mila torina aminay, zay mila Jesosy mahay manasitrana, zay mila Jesosy mahay mamaha problema anay eo no eo. Ny ivelan'ny fiangonana koa de hoe zavatra efa demode zany tamin'ny androny baribara misy zany manao fanatitra zany fa tsy am'izao tsony mbola iresaka an'zany, zany hoe tena tsy mahasarika tsony zany. Eo indrindra no tiako redirana androany hoe ho a manokana zao hoe sorana ny mbola isiny texte ohatra zao mba ilazana mazava tsara ary tondrona mihitsy ny amin'ny hoe ny ra ny asarobidin'ny rany Kristy, ilazana ny atao hoe fanadiovana, ilazana atao hoe famelan-keloko zay tena mbola manana ny toerany ma izy azy, ary reo voambolana reo hoe ra fanatitra sy famelan-keloko dia sy fisoloana dia misy fandraisany amin'ilay teny hoe fahotana daholo satria manitikitika voatohitohina lay zavatra tsy zakatsika de le teny hoe fahotana. Ny fampiasana le voambolana hoe fahotana mihitsy no manelingelan'ny olona le péché, manelingelan'ny sofon'ny olona ny ainonana zany. Ary efa nisy baiboly nivoaka traduction bible hafa tsy tadidiko ny anaran'le baiboly, efa ela na enoko an'izy ity, bible en français le izy dia io traduction vaovao ny baiboly io ny challenge nataon'lay mpanao dikateny an'izy io de nesorina tao anatin'io baiboly io daholo le teny hoe fahotana, raha atao amin'ny teny français le péché, hoe zany péché zany ozay sy tokony voambolana ampiasaina am'izao am'izao 21e siècle zao intsony fa mandratra sofina ozy izy mena le mot péché de safady de misoloana ny traduction an'le péché de navadika hoe déviation, asa razana raha-tsaina am'zany, zany hoe voakitiana io teny io dia misy zavatra mamelovelo mietsiketsika ty anatitsika ty. Eo indrindra no resantsika azy hoe jereo ny 1:4 am'izao Hébreu 7 zao no manamafy an'le teny hoe tokony ho tenenina azy zany zavatra zany satria zao voalaza ny 1:4 maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka miasa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Tapany faharoa io hahadio ny fieritreretanareo zany hoe au contraire ilaina mihitsy ny manambarany am'zany fahotany zany, sy hoe sanatria hanameloana, tsy hoe sanatria hanao tsindrio falavo fa mba atsapatsika hoe raha tsy misy zany famelan-keloko zany, raha tsy tondrona zany fahotana zany de tsy ho afaka amin'ny fieritreretana mihitsy satria ny rahasoan'ny Kristy de manafaka ny fanameloana hatrany amin'ny fieritreretana, tsy hoe ny rany Kristy manadio fotsiny ka hoe voavela ny helikao dia tony tsy nisy, fa hatrany amin'ny fieritreretana de diovin'io rany Kristy io. Nefa raha miresaka raha zany de zavatra masosotra meno azy, noho zany tsy afaka ny tsy ho tenenina zany zavatra zany, ka noho zany ny fidy fanononana an'le teny hoe ny rany Kristy, ny fanatitry Kristy eto de tena capital, tsy azo dinganina, tsy azo ialana, ary ny teny mihitsy ngiahy Martin Luther ny teny hoe il faut rendre le péché très visible ozy izy. Raha dika teny malalaka de hoe tsy maintsy abaribary sy aharihary ny fahotana, tsy maintsy tondrona ny fahotana, tsy sarosaromana satria lasa manao tsinitsinina ny asarobidin'ny rany Kristy zany. Any ny fiantraikany tsy maintsy ambara ozy izy Lutera ny fahotana, tsy maintsy tondrona, tsy maintsy abaribary, il faut rendre le péché très visible. Ary zany ny antony natonga ny Martin Luther rehefa namitina ny teolojiany na ny fampianarany amin'ny alalan'le Rose de Luther,
raha mba jereonareo kely ange iny ho anareo luterana moa alala azy tsara fa ho azay tsy mahalala azy de mba jereo amin'ny google le rose de Luther na rose Luther dia eo ampovoany misy sary fo de eo ampovoan'iny sary fo iny misy lacroix mainty ho an'izay matadidy mainty ny lokony zany hoe tena seho hoe le fahotanany e ka tena mahakasika hatrany anatin'ny olona tsy ilay zavatra ataony olona ty ivelany no fahotana fa tena ao anatytsika raiky tapisaka amitsika mihitsy ilay fahotana ka aseho am'ilay loko mainty ary ny tsindriny ny Lutera mihitsy hoe aleo izy izy a tena atao mainty mihitsy io mba hahitan'ny olona hoe hatraiza ny fiatraikan'ny fahotana tena ancré ao amitsika mikorina ao amitsika ao amin'ny ratsika ao amin'ny atodohatsika io no mibaiko ny fiainan'ny olona ny fahotana tsy zavatra ivelambelany aty ivelany fa tena ny fiziatsika ny maizy azy anao ny maizy azy ancré amin'ny identité atsika mihitsy zany tsy resaka faute morale fotsiny zany tsy resaka erreur fa tena manambara corruption ny maizy azy atsika ao anatytsika mihitsy ary zany fahamaintisan'ny fahotana zany ozy izy Paoly ozy izy Lutera azafady de mila ambara mba hatsapahan'ny olona hoe tsy moramora ny nanafahanatsika tamin'io raha tsy maty teo amin'ny azo fijaliana Kristy marina fa mahimaimpona ny fiainana mandrakizay marina fa mahimaimpona ny idirana lanitra fa tsy mahimaimpona ny namonjenanao tsy vita mora ny nanala ny fahotanao io satria zavatra raiky tapisaka aminao ka raha tsy maty mihitsy Kristy tsy possible ny famonjenatsika satria nahoana zavatra raiky tapisaka ao amitsika ny conscience tsika mihitsy ane no simbe maninona moa tsy vitany tononon'Andriamanitra any amin'ny eny ambony abakabaka fotsiny hoe voavelany elikareo rehetra de zay mino ahy de voavelany elikareo fa maninona tsy maintsy maty Kristy satria raha tsy mahakasika any anatytsika mihitsy tsy misy famelan-keloko azo atao azo atolotra tsy misy moyen hafa afahana milibere ny conscience tsika afa-tsy am'izay ihany no zany ny filazanany am'le hoe Kristy no fanatitra ho fanonerana noho ny fahotana de tsy midika kory hoe manatrosa amin'Andriamanitra ny devolina Andriamanitra mila mandoha trosa tsy any le izy fa ny tiany atongavana tao anatin'io de ny hoe raha tsy maty Kristy ka tsy latsaka ny rano de tsy possible ny famelan-keloko mba azahoantsika azy tsara de ny illustration azoko mena de zao hoe satria le fahotana mikorina ao anatiko mikorina ao anatinao ao anatin'ny fonao ao anatin'ny lohanao ny sainao ny eritreritrao tsy afaka fa tena ohatry zao donc ny famelan-keloka de tsy vitany hoe diovina ianao na hoe voavelany elikao fa ny famelan-keloka de zao mila diovina hatrany anatin'ny conscience ahoana ny apossible an'izany nefa ny conscience zany tena le atsiary ny maizy azy anao mihitsy dia ny ohatra ny hitako malaza azy tsara de mitovy amin'ny dialyse amiko ny famelan-keloko tanareo système dialyse ny système dialyse ny rahatsika mihitsy ny rahan'le olona tratrany insuffisance rénale maloto tsy miasa tsony ny reiny de rehefa tsy miasa ny reiny io raha io ma tsy mila dioviny rein foana zay mahatonga ny hoe ny fosin'ny ny voa important ny fo manaparitaka ny rà de ny voa na ny rein manadio ny rà zay mikorina eraky ny organisme atsika de rehefa simba ny olona tratrany insuffisance rénale tsy miasa tsony ny rein de tsy maintsy dioviny ety ivelany io raha io amin'ny alalan'le machine atao hoe dialyse de iny ranony olona iny zany hoe diovina am'le machine eto amin'ny dialyse dia rehefa voadiony ao de averina any am'le vatan'le olona ndray tena izay mihitsy le famelan-keloka amin'ny alalan'ny rano Jesosy natao dialyse amin' Jesosy isika satria ny rahatsika mihitsy efa maloto ny rahatsika mihitsy efa contaminé tsy possible amin'ny olombelona mihitsy ny anao asa tsara amin'ny alalan'ny herin'ny tenany satria efa simba ny rein spirituel mialatsiny raha ohatra manao allégorie ny conscience tsika zany efa tsy afaka manadio tsony io na de hiteny anao hoe ny sainao ihany mitondra an'io hoe ny consciencenao ihany ka le consciencenao efa lo le conscience ka efa potiky
potiky ny fahotana tsy miasa intsony na anao be loha ianao ny saina ihany tondrany ka ny sainao mihitsy nefa voapetaky ny vy mahamay ho ny soratra masina. Donc tsy maintsy mila transfusion sanguine de l'extérieur ianao, mila fanadiovana avy any ivelany. Zay mahatonga hoe rasoan'ny Kristy no tsy maintsy mikorina ho amiko. Zay le famelan-kely, tsy misy famelan-keloka vitavita ho azy zany fa tsy maintsy amin'ny alalan'izay système procédé de transfusion zay. Ka pour une fois hatramin'izay matetika rehefa jerena dikateny rehetrarehetra, ny dikateny malagasy no malaza tsara le hoe famelan-keloka na lazaina hoe famondram-po. Le teny hoe famondram-po tena rabaky teny mihitsy hoe ny foko maloto ity no nalain'Andriamanitra ho azy de ny fony madio iny no omeny ahy. Zay le omeko fo vaovao ianareo, omeko fanahy vaovao ianareo, omeko fo nofo ianareo mba hahafahanareo mitandrina ny didika. Fa raha ny fonareo ihany, raha ny sainareo ihany, tsy possible ho anareo ny manatanteraka ny teny. Zay ny dikany famondram-po, tsy hoe mamela meloka ao anaka de vita, fa izao mila intervention avy any ivelany dia ny fanadiovana atsika amin'ny ranon'i Kristy, ka ny rano Jesosy indray no mikorina ao anatintsika mahatonga ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy zaho tsony velona fa Kristy ny velona. Raha tsy Kristy mihitsy no ao anatiko, impossible ho ahy ny hahanokato ny teniny. Ary zay foana ny masarotiny anay eto am-pejy eto hoe ny discours moralisateur tompoko dia aprimo any anaty posy. Ny fitakina amin'ny olona mbola tsy mahalala an' Jesosy na olona mbola tsy ao amin'ny Kristy de terenareo le olona iova hoe miova ianao, fa nga izy io vitan'izany fotsiny. Raha vitan'izany ianao nanina moa Jesosy nidina tetỳ ambony tany, tsotokely ane zany mba miova ianao, fa izy amoany tsy te hiova. Na reny olona zay farakilazainareo fa fatritran'olona reny ane mba fantatrareo ny ao anatiny ao hoe isaky ny après manao zavatra anankiray izy de misy karazana remord na regret mahatonga an'ireny olona reny suicidaire na manana toe-tsainan'ny olona te hamono tena. Fa ny problema il n'a pas la capacité, tsy ananany le enti-manana ahafahany miova, ka normal satria lay conscience nefa lo no mpiteny fahotana. Noho izany zay ny masarobidy ny atao hoe famondram-po, hoe ny ombeko anareo ny fo vaovao, esoriko aminareo ny fo vato hoy Jesosy. Io fo vato io le maha izy azy anao io zany, raha tsy ny ranon'i Kristy no mikorina ao amintsika dia tsisy dika zany. Ary eto am'izay dia ararotiko ny mampianatra hoe izay no antony mahatonga ny masarobidy sy ny masaropady ny fandraisana ny fanasan-tompo. Ny fandraisana fanasan-tompotompoko dia tsy fahatsiarovana fotsiny. Ny fandraisana fanasan-tompotompoko dia tsy hoe symbole fotsiny, non. Miteny mazava tsara, ity no rano Jesosy, ity no tenany Jesosy. Raha tsy misotro ny rako ianareo ka tsy mihinana ny nofoko, tsy manana fiainana mandrakizay. Fa misy ny olona misnobe an'io fanasan-tompo io aminazy zany secondaire io tsy de maninona. Raha tsy atao transfusion sanguine amin' Jesosy ianao tsy possible aminao ny mamokatra. Zay de mazava zay afatra izay. Noho izany raha akapoka zany zavatra resantsika eto hoe ny famelan-keloka na ny famondram-pon'Andriamanitra. Ny famelana ny helokotsika dia tsy resaka ambava fotsiny. Ny famelan-keloka tsy resaka ara-panahy fotsiny, fa misy fiantraikany hatramin'ny fisainatsika sy ny toe-batatsika mihitsy. Asa raha tadidinareo ilay lehilahy marary ny paralysis. De le marary ny paralysis zany hoe paralysé zany, paralytique, tsy afaka mihetsika, immobile. De ny mahavariana rehefa hanasitrana ny aretina ny marary rehetrarehetra zay nisitrany Jesosy tonga dia nametrahany tanana na noteneniny de sitrana amin'ny aretinao ianao dia vita. Fa ity lehilahy paralytika ity dia ny fomba nanasitrana Jesosy azy dia miova hafa kely, voavela ny helikao. Zay izy vao miteny hoe mitsangana be tao ny fandrianao. Arao tsara, voavela ny helikao, mitsangana be tao ny fandrianao ka mandehana.
izany hoe ilay fahotana zany mahatonga ny olona ho lasa paralysé mihitsy, bloqué daholo, crée blocage psychologique, blocage physique, blocage spirituel. Ny antony zany dia satria mbola tratrany atao hoe culpabilité, ny fanameloan-tena mibloqué ny olona, tsy ahafahan'ny olona mivelatra. Rehefa ny olona mbola mahatsiaro fa eo ambanin'ny fahatezeran'Andriamanitra izy, tsy afaka mandroso izy. Fa rehefa tsapan'ny olona ny hoe voavela heloka izy, dia midébloqué ny fiainany mihitsy zany, midébloqué ny fisainany, midébloqué ny fomba fijeriny, midébloqué ny logicielny sainy sy ny fomba fandanihan'ny fiainany. Miova mihitsy ny orientation, ny fibebahana tompoko, tsy resaka le fandrotsahana ranomaso ihany. Eny iny conséquence possible ianao mitomany, possible ianao latsa-dranomaso manena mionota, fa tsy mijanona eo. Fa ny étape manaraka amin'ny atao hoe fibebahana dia débloqué ny daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny lohanao, ny fijerinao, ny fiainana miova. Ianao le immobile ohatran'le paralytika teo, paralysisa teo, afaka mitsangana am'izay, tsy le olona fitetaka eo amin'ny tany eo tsony fa lasa mitsangana dia afaka mandeha. Mety nahagagany olo hoe tsy iny ve le lehilahy malemy teo an-tanàna tsy afaka nihetsika iny to mitsangana ary nandeha, dia raha avadika amintsika hoe tsy iny olo iny ve na to tondronana motra iny ane kazao efa débloqué an'izao sosy izy, fa nga izy fitetaka eo foana. Fa mahafinaritra ny olona mijery azy ny fitetaka eo amin'ny tany eo, dia jereny mpandalo dia io ranona mpangataka, io ranona dia ohatr'izay mahafinaritra ny olona ny mahita anao bloqué mifiretaka amin'ny tany eo, satria voavela heloka izy. Ary ny olona mahatsapa voavela heloka dia mitsangana fa tsy mijanona eo. Zay le mahatonga ny salamo voalohany hoe sambatra ny olona zay voavela ny elo sy voasarina fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah heloka, salamo faharoa amby telopolo. Ary amin'ny salamo voalohany am'izay, tsy mipetraka eo fipetrahan'ny mpaniratsira, tsy mifotetaka eo izy, fa mitsangana izy ary de mandeha. Ianao koa raha natsapa ho voavela heloka, tsy mifotetaka ary tamana eo amin'io zavatra io, fa mitsangana ary mandehana. Mitsangana ary mandehana, lève-toi et marche, fa voavela ny heloka. Akipio ny masonao amin'ity maraina ity, dia ho tononoko zay teny zay, tsy zano ny teny fa Jesosy miteny aminao hoe voavela ny helokao, mitsangana ary mandehana. Inona daholo ny karazan-javatra rehetrarehetra mahatonga anao tsy mandroso? Inona daholo ny zavatra rehetra mahatonga anao bloqué? Tsotra ny lakile zay omeny soratra masina eto, famelan-keloka. Ivereno aloha io, sao de tsy azonao tsara ny dika zany atao hoe voavela heloka. C'est pas juste une histoire hoe mampalahelo ary ranona dia navelako ny fahotana, tsy zay io. Fa ny famelan-keloka manangana ny olona eo am'izay misy azy ary mahatonga le olona handroso. Mandehana am'izao herinao zao, fa ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena ho ny soratra masina. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Mivavaka. Misaotra anao zay Jesosy eo no niteninao tamin'ity maraina ity. Sarobidy tokoa ny ranao satria ny fahalovana ty anatinay tsy afaka raha tsy ny ranao mihitsy no mikorina ao anatinay. Mamindraha fo Andriamanitra. Zany hoe ny fonao omeo anay ary esory ny fo vatonay, soloy fo nofo. Aoka ny fanahinao mikorina ao anatinay, ka hiteny za hoe tsy zaho tsony velona fa ianao ny velona, ary ianao ny manangana anay eo am'izay mampifitetaka anay rehetra, ka hampandroso anay satria ianao no manangana ary ianao no mampandeha. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nisaoranay zany sahady. Idera ny laza ny voninahitra dia anao rery any zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana, mame fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray ary sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.